hoy ny tenin' Jesosy hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo. Matoa Andriamanitra nifidy anao fa tsy nifidy ny zokonao na ny zandrinao dia hanana ny programa sy planina manokana ianao zay. Ianao dia tsy voan'ny kisendrasendra. Andriamanitra nifidy anao. Izay indray jerentsika ao anatin'ity vidéo ity aza miala ary manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany. Finaritra tompoko faly tafiaraka amintsika indray ao anatin'ity vidéo vaovao ity mankasitraka anao hatrany manaraka ny pejy mitsangana ka miazava. Andriamanitra nifidy anao. Matoa ianao tonga teto tany dia manana ny antom-pisinao ianao zay. Misy karazana mpanompo roa, misy ny mpanompo tsara dia misy ny mpanompo ratsy. Ry mpanompo tsara sady matoky midira ny fifalian'ny tomponao. Le mpanompo ratsy nefa dia hoy ny tompony hoe miala amiko fa tsy fantatro akory ianareo. Rehefa tsy matateraka ny antom-pisinao eto tany ianao dia lasa mpanompo ratsy ianao zay. Tadio fa amin'ny alalanao dia isy firenena miaino an' Jesosy. Amin'ny alalanao dia isy fiainan'olona maro tokony ova. Amin'ny alalanao dia ho voavonjy ny ankonanao. Mila manantona an' Jesosy ny namanao amin'ny alalanao. Noho izany miandry vokatra amintsika ny tompo. Indraindray tsika tsy mahasahy mitoro ny filazantsara satria matahotra isika. Manomboka androany dia lazao hoe tsy matahotra. Sorata eo amin'ny commentaire tsy matahotra fa hanatanteraka ny antom-pisiko. Mifo azy ndana mitoro ny filazantsara fa tsy nandray ny fanahy ny fanandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo fa nandray ny fanahy zanaka natsangana antsoina hoe Abaraio. Midika an'izany mitahotra ao anatinao dia tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ny devoly. Izao ny tena marina. Tena matahotra mafy ianao mihitsy ny devoly ilaza secret aminao tsy tia ny devoly hisy fiantraikany ianao dia ataony matahotra dia ataony malemy ianao mba hahatonga anao tsy hahita vokatra. Le mpanompo nanana talenta ray na nanieritreritra hoe talenta ray ve ny ananako aleviko ty. Andriamanitra tsy miandry zavatra be dia be amintsika. Andriamanitra tsy pikapoka ka hiandry anao fahadisoana dia hikapoka anao. Fa zao zay kely anananao dia ampiasao mba hisy vokatra. Andriamanitra miandry anao mba hampitombo an'izany. Zay kely anananao ampiasao mba hahazahoana vokatra. Tahaka ny tamin'ny manga eo an-tanany ianao ary tiany ampiasaina. Tsy hitady olona mahery be izy fa hitady anao ho ampiasaina mba hanisy fiantraikany sy hitondra vokatra eto amin'ny firenena misy atsika, ao amin'ny tanàna misy anao, ao amin'ny tokantranonao. Raha lasa anabavy ho tonga lahara-pahamehana ianao ho amin'ny firenena, ho an'ny ankonanao satria tamin'ny alalanao dia isola be dia be andray an' Jesosy. Misy génération taraiky be dia be raha atahotra ianao. Fa maninona moa ianao foana no mivavaka ho an'ny ankonanao? Maninona ianao manana vesatra, manana faniriana mba ho vonjena ny ankonanao? Maninona ianao manana faniriana mba hisy fifohazam-panahy eto amin'ny firenentsika? Miandry vokatra avy aminao Andriamanitra. Matoky anao izy. Mandehana mihoatra no nifetranao ianao. Tia hampahery anao zahay hoe miaraka aminao Andriamanitra. Miandry vokatra aminao izy ary mila mandray fanapahan-kevitra ianao. Miandry anao izy andeha mihoatra no nifetranao. Saotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany raha nafinaritra anao ny vidéo dia aiza misalasala milike sy micommente sy mipartager maximum any amin'izay groupe misy anao dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao hisabonina amin'ny page. Mame fotoana antsika amin'ny herin'ny androany indray veloma tompoko.